Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insemana kuaniwa iradio manerantan efeoni fanantena ni tundato kiazava. Izao no fanontaniana apetraka aminao. Raha toa mahatsiaro irery ianao, iza no heverinao namana ilainao? Raha toa misedra olana mafy mampamoifoy ianao, aiza no anakinanao izany? Raha toa sakana tao avo loatra ianao, aiza reny tohatra hiakaranao e? Raha toa olona mankahala ianao, iza reny no tiavinao? Raha sendra namana mihatsara velatsia ianao, iza ary aiza no hitokisanao? Raha sendra kivy mahatsiaro tena ho latsaka ambany dia ambany ianao, iza reny mpanjininao e? Tsarovy anefa fa misy ray ao ambony ao ambadika io rahona sy lanitra manga io, izay mahita ny ataonao rehetra. Tsy andao anao naovinanao vina izy, fa akaiky dia akaiky anao indrindra. Tena tianao io Andriamanitra ao an-danitra io. Tsaroa fa na inona olana mitranga, na inona sakana mibahana, na iza olona andatsa, na maloka indrindra aza ny andronao, arahany kotroka sy ny tafiotra. Na tsaroanao aza fa ao anatin'ny aispito mangitsokitsoka ny manodidina anao, dia amin'izay indrindra ny tena akaiky anao Jesosy. Eo mandrakariva izy hiaino sy hanome hery anao. Tsy misy tsy fantany ny antsipiriany amin'ny fiainanao. Tsy eranambatra va no vidin'ny tsintsina 5, nefa tsy misy adonony ao anatrehan'Andriamanitra ireny, na dia iray akory aza. Fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa. Aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Lioka 2:10, 9:9 sy 10. Amen. Ni Baibuli hanisanandro mufunaina raswawampu fazamalaina fartumuchani yandiza. Tarika feon'ny Kalvari. Zawane kambula
awr mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Hoavy ilay andro tsy andrelay feo itsony fa ho tapitra ny fetra zay ho anjarany rehetra fa ho levona ny tany tsy ny teo aminy izao no tsarindrindra anatonanao ny tompo fantomotra ny andro iverenany indray akireo zanakato maudiany aminy umbarenave la feritumbu miantsu mudiarilai nani izamaneka bulati umiverena mudi umbarenave la feritumbu miantsu mudiarilai nani izamaneka bulati umiverena mudi izamaneka bulati umiverena mudi izamaneka bulati atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. fifaliana trano no iara-banam-piaino rehetra manaraka ny fandaharana hito amin'izao onjam-pio izao dia mirary anao azo fifaliana ny ekipa amin'ny feo fanantenana rehetra. ny zavatra rehetra ny firon'andriamanitra dia nataony hahasoantsika olombelona avokoa ho resantsika nio ato anatin'izao fandaharana tsara ho fantatra izao ary ireny antsoina hoe alahongo ireny na ny mangrove sy ny zava-misy any anaty ranomasina any. raha faritana tsotsotra ny hazo hongo na ny mangrove dia hazo tsy dia avo loatra izy saingy mora hita no ireo fakany izay lasa miseho ety ivelan'ny tany rehefa misintona ny ranomasina satria any moa no ahitana azy dia hita misandrahaka toy ny elo eo amin'ny 2 metatra ambonin'ny rano ity hazo ity. raha mahita an'izay zany ianao eny amoron-dranomasina eny dia fantaro fa alahongo izay na mangrove. ny alana mangrove na alahongo
dia matetika hita any amorontsiraka, indrindra fa eo an'elan'elan'ny faritra tena mafana. Ny karazan-java-maniry maro izay miforona ho ala manampy ny ala onko na ny mangrove dia ireo izay tsy matahotra ny siran-dranomasina. Sika olombelona zao dia tsy afaka misotro rano-tsira fa vao maika mahafadika etaety izany ka miteraka tsy fahampindrano ary hitarika hatramin'ny fahafatesana mihitsy. Kanefa ny ala onko dia noariana ahazaka ny siran-dranomasina. Fanampin'izay dia natao ihany koa hiaina amin'ny tany difotry ny rano izay tsy dia ahitana oksizena loatra ireny mangrove ireny. Na eo ary izany rehetra izany dia manana toetra manokana ahafahany mivoatra ao anatin'izany tontolo feno fahasarotana izany sy miaro antsika olombelona amin'ny loza maro izay ateraky ny ranomasina ny hazo maniry ao amin'ny ala onko. Izany ala izany dia tena miaro amin'ny onjan-dranomasina tokoa. Ny faharavan'io ala io dia tsarovy tsara fa miteraka loza goavana ho an'ireo olona monina manodidina amorontsiraka. Ankoatr'izay ny faharipahan'ireo karaza-trondro maro dia maro miafina ao anatin'ny ala onko na ny mangrove izay sakafon'ny olona maro ihany koa. Noho izany re azaripahana ny ala onko fa mitondra soa lehibe ho antsika na mironan-janahary azy ireny. Ohatra amin'izany zao ny onja lehibe tany Indonezia, ny tsunami tamin'ny taona 2004 izay nitarika fahafatesan'olona maro mihoatra ny 2 hetsy. Raha mba tsy ripaka mantsy fa voatahiry tsara ireo ala onko na ny mangrove tany amin'izany toerana izany dia ho niendanja tokoa ny herin'ireny onja vaventy ireny, dia mba ho nevitsy ihany koa ny isan'ny olona maty. Indraindray aneka sika olombelona ihany mahatonga ny loza miatra amintsika. Ankoatra ny fiarovan'ny mangrove amin'ny onjan-dranomasina dia manome sakafo ihany koa izy ireny ho an'ny olona. Toerana iray tsy misy atahorana ny faritra misy ala onko ary tena tian'ireo vahiny mpisahatany tokoa. Mba fantatrao fa izany rehetra izany ny tombotsoa azo amin'ny toerana misy ala onko na ny mangrove. Tsara ny ahafantarantsika fa ny fakan'ny mangrove mainty satria moa misy karazany vitsivitsy izy ireny dia mivoaka ety ivelan'ny tany tratra ny rivotra ary reny faka ireny no mitondra ny rivotra tsy ampy any amin'ny fakabe ambanin'ny tany any. Ny mangrove mena kosa indray dia ahitana masoditra maro eo amin'ilay fakany izay mivoaka ety ivelany ety ihany koa, ary ny masoditra iny kosa ho an'ny mangrove mena no ahafahany ihany koa mitondra rivotra makany amin'ny fakabe any anaty tany any. Io mangrove mena io dia manana faka miala eo amin'ny vatan'ilay hazo ary mitohatra any anaty rano. Hany ka indraindray ny olona ohatry ny mahita hoe mandeha eo ambonin'ny rano ny hazo. Ity hazo ity ihany koa ny honko mena izany dia marina fa miteraka voany eny ambony hazo eny ihany, ary avy eo milatsaka iny voany iny dia maniro azy ary mitombo ho hazo hafa indray. Izany hoe miteraka na mamokatra voany efa velona sy vonina ny ova hazo izany ny mangrove. Misy ihany koa karazana hazo onko maniry eny andrenin-drano izay nataon'Andriamanitra mba hanala ny fioaran'ny sira tafahoatra amin'ity zava-maniry ity, ka amin'ny alalan'ny raviny no amoahana izany fioaran-tsira tafahoatra ho amin'izany satria fantatsika tsara fa rano masira no iaina n'ity zava-maniry ity. Izany fomba izany no nataon'ilay mpahary ahafahany zavaboariny ifamelona. Tena mahatalanjony. Fa anisan'ny zavaboary mahagaga amin'ny fironan'Andriamanitra ihany koa ny haran-dranomasina.
ny aran-dranomasina raha azavaina misimisy kokoa dia ireo aram-bato any anaty rano any ambany-dranomasina any zany izay miforona ho karazana manda voajanahary izay hita matetika any amin'ny faritra masina mafana. Tsara ny afantarantsika fa ny aran-dranomasina dia amboarina biby kely dia kely maro ary dia lasa tahaka an'ireny aram-bato goavana dia goavana ireny izy raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana satria indraindray dia tsy voatery ho izay zava-misy. Araka ny fandiniana dia ny toerana misy aran-dranomasina no faritra ahitana karazany zava-maniry sy biby maro indrindra tafavory eto amin'izao tontolo izao. Tsy any amin'ny alan-javaboary zany fa any amin'ity aran-dranomasina ity no maro biby zava-maniry hita mivory indrindra. Mampalahelo anefa fa ny 700 isanjaton'ireny aran-dranomasina ireny dia misy ny efa tapitra ripaka ary ao ihany koa ny mitady ho ringana. Tsy ny eto amintsika ihany fa manerana tany mihitsy. Kanefa ireny aram-bato anaty rano ireny dia fonenan'ireo zava-manan'aina maro any ambany-dranomasina any izay ahafahan'ny olombelona mahazo tombotsoa. Raha ny abena aram-bato any anaty rano indray izao ny fantarina tahak'ilay antsoina hoe la grande barrière australienne izay mirefy mahery ny 200 kilometatra araka ny kajikajy dia mamokatra 100 tapitrisa taonina androny vato antsoina hoe carbonate calcique irony isan-taona izy io raha taony kajikajy zany. Izay fantatra fa ahafahana manangana piramida 700 tahak'ireo hita any Egypta. Azonao an-tsaina amin'izany angamba ny abean'ity aram-baton-dranomasina iray ity. Mahavariana zany dia mitory tanteraka ny voninahitra ilay zanahary nahary izao rehetra izao. Ny aram-baton-dranomasina dia manda matanjaka mampijanona ny onja mahery izay mitady hikapoka ny morontsiraka ihany koa. Izay matetika amin'ny fotoana maro no manantanteraka izany asany mpiaro amin'ny onja izany miaraka amin'ny alaongo na ny mangrove. Natao hiaro an'iza? Natao hiaro ny olombelona. Hoy ny Salamo 4:120 manao hoe endreny amaroany ny asanao Jehova o, fa endrena ny nanaovanao azy rehetra, enika ny zavatra nataonao ny tany. Dia inona reno avalontsika olombelona izany fitiavana lehibe nataon'Andriamanitra ao antsika izany? Raha sitraka ao dia andao hiaraka amin'ny mpanao salamo ilaza manao hoe ihira ho an'i Jehova raha mbola velona koa, ankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina. Dia izay koa aloha no amaranana ny tsara ho fantatra androany Zohanitra Srila no mifarimbona na hatotosan'ny fandaharana dia mirary soa indrindra tompoko. Sera nada ulu ni tuadani veti foda muralani tuhalu kada hulu ni tuntulu fazali karakaina Sicilian
miserana daholo eto antany fa vety foana moralany toaloka daholo ny tontolo fa zary karakaina bobongolo indrisy mampisanto maonena epony neto antany rajerena fa fiaina na mandalo mampijaly ny faorina no mambambo sesilany kanefianao Fizare tamitanga vidika kufambara fawavi laizeso tibuela uniki natuki yachiza ilay feony fanantenana AWR manolotra ho anao feony fanantenana fifaliana lalandavaonaiko mpianatsaina ny mionanao amin'ny alalan'ity fandarana izay atolotry ny radio adventiste maneran-tany ity maniry anao aho mba hita fifaliana eo mpanarana izany eo amin'ny vata fandraisam-peo ny namana fehizoro manolotra kosa Yolande Ratsiromanana azo lazaina hoe vitsivitsy ihany ny fiangonana izay manao ny fanasan-tongotra miloha ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo fa inona moa ny tena tiany Jesosy ampitaina amiko sy aminao raha nanasa ny tongotry ny mpianatra izy mialoha ny anokafana ny ten'Andriamanitra dia manasa anao aho hiara-mivavaka amiko ray malalo izay any an-danitra misaotra anao izahay fa afaka manokatra amin'ny baiboly ary andinika izany omeo ny fanazavana avy any aminao izahay mba ho takatray izay tianao ambara aminay amin'ity anio ity fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany amen ndeha ary anokatra amin'ny baiboly isika ao amin'ny filazantsara nosoratany Jaona 3:7-15 Jaona 3:7-15 dia nitsangana ny ala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famahoana ka nisikinany ary efa vita izany dia nampidina rano tamitavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany teo amin'ny fisakafoanana no nitsangan' Jesosy najano ny zavatra rehetra ary naka fotoana izy hanasana ny tongotry ny mpianatra tsy azony Petera ny dikan'izao fetsika izao fa maninona hoe Petera ianao ndray va tompoko no hanasa ny tongotro
fa hoy Jesosy, izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao rahatr'izay. Dia hoy indray Petera mbola tsy nahazo resaka ihany, sanatria raha nasa ny tongotra ianao. Jesosy namaly azy nanao hoe, raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Tahaka ny Jaona mpanao batisa izay sadaikatra ny hanao batisa an' Jesosy no nahasadaikatra ny Petera ho sasan'i Jesosy ny tongony. Raha fitinina ny zava-miseho teto dia izao ny fanazavan'i Jesosy. Raha teo voavonjy ianao dia keo izao ataoko izao. Jaona 13:5. Ao filazantsara soatan'i Jaona ihany 13:5 ihany ary 5. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Ny batisa sy ny fanasa-tongotra dia tsy ataotao foana na noforon'olombelona fa Jesosy mihitsy no nanome fianarana, nanome ohatra mazava mba harahan'ny olona rehetra izay teo voavonjy. Mazava ny tenin'i Jesosy, fianarana no nomeko anareo. Ny lesona voalohany asoahana avy amin'izao toe-javatra ao angamba dia ny fanaovana ny fandraisan'ny fanasan'ny tompo na dia tsy milamina tanteraka aza ny ao am-piangonana. Mba eritrereto ange tamin'ny fotoana io dia fantatra Jesosy fa hamadika azy Jodasy. Fantany fa misy tetika ratsy ao. Tsy nanaratsy an Jodasy teo mason'ny mpianatra izy, na koa naniery azy hoe ajanono ny teti-dratsinao hamono aho. Nosasan'i Jesosy ny tongotra Jodasy ho faneho-pitiavana azy, ary izany no alanenina nataon'i Jesosy sy mbola ataon'i Jesosy ho an'izay olona mikasa anao ratsy. Voalaza eo amin'ny Jaona 13:1 ihany 1. Jaona 13:1 ary talohan'ny andro firavavoana tamin'ny Paska, satria fantatra Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'iray, ary efa tiany azy izy izay ao amin'izao tontolo izao dia tiany azy hatramin'ny farany. Nisy tokoa ny olana teo amin'ny mpianatra Jesosy, ao ny miady toerana, ao ny miketriketrika ny hamadika azy. Azo lazaina fa tsy milamina mihitsy ny manodidina an Jesosy, nefa dia natao ny fanasa-tongotra sy ny fandraisana. Anatra ho azy ho anao izany. Indraindray isika ahemotra lava ny fandraisana, fa iverintsika fa tsy milamina ny fiangonana. Kanefa raha andrasana ho tena milamina tanteraka nefa ny ao am-piangonana, mety ho amam-bolana maro na mantaonany aza vao efa nasa-tongotra na andray ny fanasan'ny tompo ny mambirasasany. Ny tokony atao izany dia ny modely napetraky ny tompo. Manatona an Jesosy, miara-misakafo aminy na dia mahatsiaro tsy mendrika aza, fa ny fanatonana an Jesosy, ny fandraisana ny fanasan'ny tompo no mahatonga antsika anakaiky bebe kokoa azy ary ampivahan'ny olana rehetra. Lesona faharoa azo raisina koa dia ny fifandraisan'i Jesosy tamin'ny mpianany dia mitovy daholo. Tsy nisy ny ambony sy ambany, ny mendrika sy ny tsy mendrika, fa samy tiany avokoa ireo, na dia nisy ny nitatoerana, ary indrindra moa fa na dia nisy aza ny mpamadika. Samy sasan'i Jesosy avokoa ny tongotra ireo, tsy nasiany tompo sy ala, ary samy nitolorany mofo sy kapoaka. Tsy manavakavaka Jesosy, ary tiany ampitaina amintsika androany izany lesona lehibe izany. Tsy manka olona Jesosy, eny fa na dia ny fahavalony aza, fa manka halany ota kosa izy. Manome fahalalahana ny tsirairay Jesosy, ary tsy manery niza naraka azy, fa manome safidy malalaka kosa ny tsirairay amin'izay tiany atao. Koa tsy tokony hisy amintsika kristianina, mpanaradian'i Kristy, ny faneriterena, ny fitsaratsarana olona, ny fanavakavahana ny mendrika sy ny tsy mendrika ao am-piangonana. Fiangonana mantsy dia azo oharina amin'ny hopitaly anankiray, izay toeram-pitsaboana ny marary am-panahy. Izay te ho sitrana dia mijanona ao ary manaraka tsara ny toromarika ny mpitsabo. Ireo izay tsy mila fanazitranana kosa dia mijanona ny velany, ary misy aza ny ao anatiny mivoaka tahaka ny nataon'i Jodasy. Lesona fahatelo azo raisina amin'ny fanasa-tongotra dia ny fanetretena. Tsy olombelona no mampianatra anao, fa Jesosy Kristy, Andriamanitra mihitsy no
no manome modely. Jesosy Kristy no ohatra ho ahy, ohatra ho anao, ohatra velona ny amin'ny fanetretena. Ilay tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, izay teraka tao an-tranon'omby, miaraka amin'ny biby sy ny maloto, fa tsy mba tany amin'ny toerana mihaja, tany amin'ny hotely ohatra na tany amin'ny klinika. Jesosy Kristy, izay nanaiky ny atao batisa na dia tsy nanota aza, fianarana ho an'ny olombelona rehetra. Jesosy Kristy nanasa ny tongotry ny mpianatra, modely izany teo amin'ny asa fanompoana, na dia tompo aza izy. Jesosy Kristy nanana fahafoizan-tena, nanolotra ny ainy ho famonjena ahy, ho famonjena anao. Ary izany fanetretena, izay toetsaina feno fanompoana izany, izany fahafoizan-tena izany, no fianarana napetraka Jesosy tety ambony tany, avy amin'ity fanasan-tongotra ity. Mpanompo ny hafa aho eo amin'ny sahan'Andriamanitra. Raha samy mahatsapa-tena toy izany kristiana tsirairay, dia ho betsaka ny vokatra, satria mifanasoa, mifamelona, ary indrindra tafaray eo amin'i Jesosy Kristy. Mbola iara-mivavaka isika. Jesosy io sarobidy loatra ny fampianarana izay natolotra ao anay anio. Mamela anay no ny eboebo, ny avonavona sy ny tsy famendrehana vitanay. Manatona anao izahay amin'ity anio ity mba ho tafaray aminao tokoa, hanana ny fanetretena toa anao, hanam-pitiavana toa anao, tsy manavakavaka, ary hanana firaisana tanteraka aminao, ka ny sitrakao no ny sitrakay. Fa amin'ny anaranao mahavonjy Jesosy io no angatana izany vavaka izany. Amen. Tarika Anita Spiainy. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13.
radio femo ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Ankasitrahana indrindra ny fanokananao fotoana ahafahantsika miara-mitafa mandritry ity fandaharana natokana ho an'ny fianakaviana ity. Noresahantsika teto fa voajanahary amin'ny lehilahy ny mitady fahefana, fa ny vehivavy kosa dia mitady fitiavana. Io fitiavana io no banga ilain'ny vehivavy ho fenoana isan'andro ao amin'ny fiainany, ary iza tokoa moa no mahita ho isika raha noho ny fitadiavan'ny fitiavana bebe kokoa no antony anoetoerany anao lehilahy indraindray. Mbola fanampinanao lehilahy hatrany ary mba tsy hanahirana anao ny amin'ny fomba fanehoana fitiavana ny vadinao ny torohevitra izay arosona ianao amin'ity anio ity. Arao kely ene e. Fotoana mamy hiarahana. Anahirana anao indrindra ty fanehom-pitiavana anankiray ity. Nefa izy ity dia tena mahery vaika ary tsara ampitomboana ao an-tokantrano ao satria mampiray sy mamatotra be mantsy izy ity. Fa inona tokoa moa izany ny antony mety mampanahirana mikasika ity hoe fotoana mamy iarahana ity zoanitra. Ny antony mety hampanahirana azy ianao dia satria tsy afaka mivalapatra amin'ny 420 ora lava ny andro anao ianao, fa voatery manafoy izany ho anao mba ahafahanao manokana fotoana sasany ho an'ny vadinao. Ilainao izany ny mifidy ny tokony ataonao sy ny tokony hajanonao ho amin'ny andro hafa indray. Izany hoe ilainao ny mahalala mazava tsara ny tokony ho lara-pahamehanao amin'ny andro anankiray. Ary satria moa mety tsy ho tratranao daholo ireo raha ara-pahamehana no heverinao ireo, dia mbola voatery ianao handahatra azy amin'ny hoe tena maika ihany nefa afaka miandry. Fanampy izany fahasahirananao izany koa dia ao mety ho fanafoananao ankitsirano ny programa na ny fikasanao sasantsasany, satria mifanindry amin'ny fotoana iandrasan'ny vadinao anao izany fotoana izany. Laminasa manokana fahaizana mifidy sy mandahatra ny lahara-pahamehana ary fandavatena ny miandry anao amin'ity fanehom-pitiavana ity. Nefa hoy aminao hoe ataovy tsy mampaninina izany rehetra izany satria mitondra fahombiazana feno ity fanehom-pitiavana anankiray ity. Reto ary misy fepetra vitsivitsy indray tsara arahana amin'ny fotoana mamy natokana ho fanehom-pitiavana. Voalohany indrindra aloha raha resaka sy dinidinika no hiarahanareo mivady dia miaraha mipetraka na mitsilailay akaiky dia akaiky nareo roa, dia mba mifamihana tanana ary mifampijery mihitsy azy. Izay fampijerena izay nefa ataovy amin'ny pahatsara-panasy amin'ny pitsikitsikiana, fa tsy hoe mifampivandravandra akory dia ataovy amin'ny mpilaminana no hifampizaranareo hevitra na eritreritra na fihetseham-po ihany koa. Amin'ny ankapobeny ny teny ankafizin'ny vehivavy dia ny resadresaka mamy alohan'ny atoriana ampiarahana amin'ny safosafo. Tsy resaka foana nefa moa no andanianareo ny fotoana azo irana, fa ao ny famitanan-draharaha ao an-trano, ao ihany koa ny fambolombolena kely eny an-jaridaina eny ohatra, ny fitsangatsanganana, fialamboly, famakiana boky, fiarahana amin'ny sakafo any ivelany, fanokanana fotoana hivavahana ho an'ny tokantrano indrindra. Marihana tsara fa tsy ny halavan'ny fotoana irahanareo akory no inona fa ny kalitaony. Aleo fohifohy miverimberina toy izay ray lavabe tsy ahitana tsirony. Mbola mafisina ihany indray fa ity fanehom-pitiavana fahatelo ity dia tena mahery vaika
ka tsara ny ampitomboanao azy ao atokantranonao. manokana fotoana irahana amin'ny vadinao. Atao izay hamamy izany fotoana izany ho isika teo. Tsy amin'ny resaka foana nefa no andaniana izany fa averina indray fa amin'ny alalan'ny famitana ny raharaha ao tokantrano, ny fiarahanareo roa mamboly eny an-jaridaina eny ohatra, dia mba miaraka nareo mivady mitsangatsangana, manokana fialam-boly kely, famakiana boky, fiarahana amin'ny sakafo any ivelany, ary indrindraindrindra ny fanokanana fotoana hivavahana ho an'ny tokantrano. Tsaroa fa ny fanehoana ho fitiavana amin'ny vadinao no ahatonga azy hanaja anao, ahatonga azy hikarakara anao, ahatonga azy hatoky anao, ary ahatonga azy hideranao. Dia me fitiavana ary izy mametraka ny mandra-pitafa amin'ny manaraka indray ny namana ho fanjaniana sy zoanitra nanolotra ny fandaharana teto. Ny kirakira ny vata maro-bokotra ny namana Jose Iva. Veloma indray ary eo. Tarika Alisson. Mifankahita ho azy eny dia sy ny tiana, rehefa manitra manomana fanambadiana, fa izy no mandatra ny fiainan'olombelona, ireo zay resy lahatra tsy nahita fanenenana, fa tena mahafinaritra inona fahatra mifankahita ho any dia sy ny tiana, mifankahita ho any dia sy ny tiana. Raha mbola maharitra ny andro ny tany, fifankatiavan'izy ireo tsy hisy fiafarany, fianao no tsy miova omaly sy anio, nitokatramon'izy ireo ritompom-bataio, ho tena mahafinaritra inona faharitra mifankahita ho any dia sy ny tiana, mifankahita ho any dia sy ny tiana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Ronono sy tantely izay tany ankanana, no nahatonga ny olona ho lava sy pikana, raha tena Andriamanitra no ataontsika fihinana, zay tokatranontsika ve tsy ho feno ny famasinana, inona faharitra ho tonga hatrany an-danitra, hifankahita ho any dia sy ny tiana, hifankahita ho any dia sy ny tiana.
mifankahita hoazy ny tia sy ny tiana rehefa andriamanitra manomana fanambadiana. Ilay feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Falindray ny namoanao pasteur Andrena Sojaona izay miaraka aminao eo amin'ity fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra ity. Ifarana sady ny fiarahantsika mianatra teto nandritra izay andro vitsivitsy izay. Meloha ny dirantsika amin'izany famaranana izany dia manasanao hanondrika ny lohanao hiaraka hivavaka isika. Saoranainao Andriamanitra noho ny fanampianao anay, ny fitarianao anay nandritra izay andro maromaro ny rahanay nianatra ny teninao izay. Ankehitriny dia tonga eo amin'ny famaranana izany izahay mangataka anao mba hampangina ny feo hafa rehetra tsy soreny afa-tsy ny feonao irery ihany. Fananao koa ny anazava ny sainay, hanampy anay mba azonay mahatakatra ny lesona izay tianao ampianarina anay androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen. Nandritra izay andro maromaro izay dia nahita ny tantaran'i Josefa sy ireo rahalahiny isika, ary ny anarantsika teto ny mahazava-dehibe ny famelan-keloka. Mila mamela heloka isika, eny fa na dia maratra, mangidy aza dia tsy tokony hitahiry otro-po na lolo-po amin'ny hafa izay no ratsy tamintsika isika, fa tokony amela heloka mandrakariva tahaka izay nataon'i Jesosy tamin'ireo olona izay nanombo azy teo amin'ny hazo fijaliana. Amaranantsika izao fiarah-mianatra izao dia tiako ny hamaky andalateny vitsivitsy izay nosoratan'ilay mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White ao amin'ny boky Sasatsasany izay nosoratany. Vakitsika voalohany izay nosoratany ao amin'ilay boky nampitondraina ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany, pejy 520. Hoy izy: toy ny varotany rahalany an'i Josefa no ny varotany mpiarany anankiray an'i Jesosy Kristy tamin'ny fahavalony loza indrindra. I Josefa no ny fahadiovany dia notenenina ratsy sady nampidirina tao an-tranomaizina. Dia toy izany koa Jesosy no ny fiainany masina sy lavitry ny fiavan-tena, fiainana masina manameloka ny fahotana, dia no tsiratsiraina sy ny lavin'ny olona, ary farany no eloina no ny fiampangana nataon'ny vavolombelona mandainga. Farany ny faharetana sy ny fahalemem-panana asehon'i Josefa teo anatrehan'ny tsy fahamarinana sy ny fampijaliana rehetra, ny fahavononany amela heloka, ny fahalalaham-pony tamin'ny rahalany, dia samy tandindo ny fahanginana sy ny toetsaina famelezany ratsy fanahy azy, sady maneho koa ny famelan-keloka natolony ireo mpamono azy, sy mbola atolony koa ho an'izay rehetra manatona azy sy miaiky ny fahotany ary mangataka famindram-po aminy. Hitantsika eto izany fa misy ifandraisany ny toejavatra izay niatra tamin'ny Josefa sy ny toejavatra izay niatra tamin'i Jesosy rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy. Ny lesona lehibe dia izao: mila mianatra mamela heloka isika mba ho sitrana amin'ny ratra-po izay mahazo antsika. Mbola ilay mpanoratra kristianina teo ihany, Ellen White, no niteny nanoratra tahaka izao amin'ilay boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe Enona roa ny fanoharana, takila 220 sy 220. Hoy izy: fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo, dia tsy amela ny fahadisoanareo ny rainareo. Mateo 9:10. Tsy misy na inona afaka manamarina fanahy tsy mahay mamela heloka. Izay tsy mamindra fo amin'ny hafa dia mampiseho fa ny tenany koa aza tsy piray amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mamela heloka. Ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra dia misarika ny fon'ilay nanao fahadisoana eo akaikin'ilay fitiavana tsy manam-petra. Mikoriana ao amin'ny fanahin'ny mpanota ny fiboiboiky ny fangoran'Andriamanitra, ary avy eo dia mankany amin'ny fanahin'ny hafa.
ny toetra antra sy ny famindram-po izay nahariarin'i Kristy teo amin'ny fiainany sarobidy dia ho hita eo amin'ireo izay tonga piray amin'ny fahasoavany. Mahafinaritra loatra izany andalateny izany. Tian'Andriamanitra mba ho tonga piray amin'ny fahasoavany isika rehefa mamela ny elika ireo rehetra izay nanon tsy mety, nanon tsy rariny tamintsika, tahaka izay nataon'i Josefa sy tahaka izay nataon'i Jesosy. Ao amin'ny boky nosoratan'ilay mpanoratra kristianina teo ihany ilay fitiavana mandresy, takila 300 dia izao no nambarany: tsy mitarika ny zanany amin'ny fomba hafa noho izay nofidian'izy ireo hitariana azy mihitsy Andriamanitra, raha hitan'izy ireo ny voalohany sy ny farany, ka fantany ny voninahitry ny fikasana tanterahany amin'ny mampiara-miasa aminy azy. Mahafinaritra izany hoe tariany fanan'Andriamanitra izany. Mahafinaritra izany hoe tarian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Aoka atoky ny fitarian'Andriamanitra isika amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika ary ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny famelantsika ny heliko ny hafa, satria mahatsapa isika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia voavela ny helotsika, ary noho izany dia afaka mamela ny heliko ny hafa ihany koa isika mba azon'Andriamanitra mamela ny helotsika. Amaranantsika n'izao fiarah-mianatra izao dia misy fanontaniana anankiray natao hampietreretana antsika ity. Teo am-pandrenesana n'izany fanambarana izany dia eritrereto ny fiainanao. Ahoana no hanampy ny fahatakarana izany antsika hiatrika ireo fitsapana sy ato mafy. Fanan'Andriamanitra ny ampitoetra ireo lesona sarobidy izay niarahantsika nianatra teto, ka mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainantsika ny famelan-keloka izay tondra fanasitranana sy fitoniana ho antsika ho an'ny ankonantsika. Mametraka ny mandra-piona ho amin'ny fiarah-mianatra manaraka indray ny namanao pasteur Andrina Sojaona ary ny namana Kaleba no niaraka tamintsika teo amin'ny lafiny teknika. Mirary ny fahasoavana sy ny fitahian'ny Tompo ho amintsika rehetra. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, isaoranay ianao noho ny famindram-ponao taminay, nazonay niara-nianatra ny teninao nandritra izay andro vitsivitsy maromaro izay. Ny fanahinao no ampitoetra ireny afatra ireny ao anatinay, ka ny fanandramana izay niainan'i Josefa dia ho fanandramanay, mba ahay amela ny heliko ny hafa izay na dia nandratra nay aza izany. Ampio izay mba tsy antehitra amin'ny fihetsem-ponay, fa kosa amela ny heliko ny hafa, ary na dia tsy anay izany Andriamanitra dia hainy fanahinao no manome izany anay tsiraray avy. Hitanay rehetra ianao ary mametraka ny tokantrano tsiraray avy ny fiainany sy ambatan'olona eo aminao izay. Anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org na www.feofanantenana.org.